Falmerabantsika rehetra aminaran'i Jesosy amin'ity andro anio ity manona fehdanan'ny Tompo aminao izay tonga eto. Amen. Faly indray aho androany tsy nitory teny mafaly ahy fa ny fafako mbola miaraka aminao tahaka izao. Dia minao famangy antsika rehetra ny Tompo androany. Amen. Mba ampaherezo kely namanao hoe hamangy anao ny Tompo androany. Natao hoe famangina dia averiko foana, tsy hoe manatona izy dia lasa izy rehefa avy eo, fa lay teny no atao hoe mamangy, lay teny. Andriamanitra dia velona ao anatin'ny olona izay azy marina. Ozy izy any bokin'ny Jaona firy 14:23 raha tsy diso hoe raha misy olona tia aho ozy izy dia ho tia azy ny raiko ary honina ao amin'izahay. Honina, tsy mamangy fa monina. Amen. Vaovao tsara zany tsy mamangy fa monina, fa lay teny no mamangy. Azonao mahasamy hafa azy? Andriamanitra monina, fa ny teny mamangy atsika dia enitsika fanambaran'Andriamanitra. Amen. Dia minao famangy anao amin'ny alalan'ny teniny izy anio. Amaky sotra masintsika tsy dia mahazatra loatra Jaona 1. Jaona, bokin'ny Jaona, ny Testamenta taloha zany. Raha mitovy amin'ity baiboly ity, baibolinao taratasy zany dia any amin'ny page 1010 io no misy azy. Dia raha tsy mitovy dia mora hita kely ny anao zany satria telefona. Jaona 1 andeny 1 ka hatramin'ny 4. Jaona 1 andeny 1 ka hatramin'ny 4. Ny nanirahan'Andriamanitra ny Jaona akany Ninive sy ny nandrisirany ary ny nanjo azy. Toy izao vakin'ny soratra. Ary tonga tamin'ny Jaona zanaky Amitai ny teny Jehovah nanao hoe mitsangana ianao makanisa ny Ninive lay tanàna lehibe ary miantsoa amin'ny amelezana azy fa tafakatra eto anatrehako faratsiny. Nefa Jaona nitsangana andositra ho an'ny Tarsisy mba hiala eo anatrehan'i Jehovah. Ary nidina tany Jopa izy ka nahita samboka ny Tarsisy dia nandony karamany dia niondrana tamin'ny iaramandeha tamin'ny tao ho an'ny Tarsisy hiala eo anatrehan'i Jehovah. Fa Jehovah nahatonga rivotra mahery teny ambony ranomasina dia nanonja mafy ranomasina ka dia efa nila ho vaky ny sambo. Vaky teny manaraka Genesis 7:10. Milava ty tantara ty fa singaniko fotsiny. Genesis 7:10. Andeny 5 ka hatramin'ny 7 mipititsika amin'ny 10 aran' Jesosy. Ary Lota koa izay niara-nandeha tamin'ny Abrahama dia mananana ondry sy omby ary lay, ary tsy omby azo roa lahy ny tany iraisan'ny monina. Fa efa be ny fananany ka tsy nahazo ny ray monina izy. Dia niady amin'ny mpiandriombin'ny Abrahama sy ny mpiandriombin'ny Lota. Ary ny Kananita sy ny Perizita no tompon'ny tany fahizay. Ny 9 aroy Abrahama tamin'ny Lota aokaremba tsy isy ady amintsika roalahy na mpiandriombiko sy ny mpiandriombinao fa pralahy itsika. Ny 10 ary Lota nanopy ny masony ka nitazana ny tany rehetra teny amoron'ny Jordana hatrany akaikin'ny Zoara, fa azon-drano avokoa izy rehetra talohany nandravahan'i Jehovah any Sodoma sy Gomora izany dia tahaka ny sahany Jehovah sy tahaka ny tany Egipta. Dia nofidiny Lota ho azy ny tany rehetra amoron'ny Jordana ka nifindra ny antsinanana izy dia nisaraka izy roalahy, ary Abrahama kosa nonina tao amin'ny tany Kanana. Amen. Reo tantara roa reo no inoko fa
azonao an'ilay famangina zay nambarako teo satria ianao raha teo dia zanak'Andriamanitra ary rehefa zanak'Andriamanitra ianao dia miresaka aminao ny rainao. Ity tantara ity dia ity toteny 4 androany ity afatra izay eo ampitoerana eo. Misy zavatra meny tompo aho omaly fa mijery an'ilay izy maly sa afaka omaly dia mijery an'ilay afatra nomeny maly afaka omaly dia tsy henoko le mesazy androany. Mijery an'ilay izy zany dia fantatro hoe tamin'ny fotoana nandraisako azy dia tena nikasika any tompo fa eto ampanaovany eto ampieritrereta hoe hotoriako amin'izay izy tsy henoko le izy. Dia eo ampitoerana eo azy vao miresaka amin'ny tompo hoe bon tsy ity zany ny tianao resahana fa dia inona ny tianao resahana dia hitantara io no nomeny tompo aho. Dia ny loha hevitrintsika zany androany dia ataontsika amin'ny teny malagasy hoe ny lalan'Andriamanitra na amin'ny teny frantsay hoe le chemin de Dieu, ny lalan'Andriamanitra. Ity tantara ity lay Jona ny tena fototra fa angalantsika fampianarana sy hevim-panahy le Genesis 3:10. Tantaran'i Jona dia tahaka an'izao hoe Andriamanitra maniraka azy any lolo moa izy manazava le antony nandavany an'le iraka fa Andriamanitra maniraka azy dia ozy izy Andriamanitra tamin'ny Jona hoe mandehana ianao makany Ninive tanàna be olona be io fa tanàna feno fahotana ihany koa. Dia rehefa tanàna feno fahotana takizay io dia miantsoa ianao fibebahana fa raha tsy mibebaka mpon'ny Ninive dia ho avy dia andripaka azy. Dia ozy izy Jona tao anatin'ilay resaka rehefa nanomboka amin'izay nanazava tamin'Andriamanitra izy sy ny resaka tamin'ny Andriamanitra hoe za ozy izy mba nanantena satria zany tamin'ny andron'ny Jona dia nobaboiny firenena Nebokadnezara, nobaboiny Nebokadnezara, nobaboiny Asiriana ny tany zay nisy an Jona. Dia za ozy izy Jona mba nanantena hoe ho aripakao io firenena io fa zao izy fantatro fa ianao dia Andriamanitra mifamindrapo dia raha vao mibebaka ireo dia iverina aminao dia ho annulenao indray le zavatra. Nefa raha ny tokony ho izy reo ny fahavalon'ny Israela inge Andriamanitra reo ange nandrava ny tempolonao ny fanaka volamena rehetra ange ka nentin'ny Nebokadnezara tao amin'ny lapany daholo dia tsy mba rariny ve raha mba tokony hoe tonga dia aripaka ao fotsiny amin'izao manaiky mihitsy raha irahanao any dia asainao miantso afo dia vonina tsara mihitsy tena ataoko amin'ny fifaliana tanteraka mihitsy hoe tonga dia eo atapitendromboatra aoka isy afo andripaka andrava anty Ninive ty. Raha zay ny irahanao ataoko dia vonina. Fa tsy zay nanirahan'Andriamanitra anazy fa nanirahan'Andriamanitra azy ndana mitory teny mandritra ny 30 andro zay vao mibebaka ampon'ny Ninive. Dia tezitra be Jona za tsy anao ranga tsy anao ataonareo za tsy anao. Dia ozy Andriamanitra ndana makany Ninive ohatrany hoe any atsimo dia i Jona lasa nakany avaratra any Tarsisy. Ozy hoe le izy tsy mba hoe nakany Ninive akory izy na nakany Ninive ka mba hoe le izy moa zany nanofy dia tsy tadidiko tsa ohatrany tsy tena henoko le fomba filazanao anazy dia zay fa le Tarsisy tsisy idirany amin'le hainina mihitsy tonga dia tsisy lettre ifangarony mihitsy zany dia tsisy fialana mihitsy fa tena tonga dia finiavana tsotra hoe za raha ngatsoany. Fa rehefa nandeha amin'izay le tantara dia jerenao hoe Andriamanitra tsy manaiky, Andriamanitra tsy manaiky. Andriamanitra marina fa ny toe-pony Jona tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy. Marina fa ny toe-panahin'i Jona tsy mendrika. Marina fa hoe misy mpanohatra be ao anatin'ny Jona fa ny planin'Andriamanitra zay ambony lavitra noho ny fanoherandra olombelona dia tsy maintsy tanteraka. Amen. Dia natsipiny Jona nalefa ny onjan-dranomasina dia nihetsiketsika be sambo dia tsy hitany tatsambo tsony zay atao
dia natsipy tany anaty rano Jona, dia rehefa natsipy tany anaty rano Jona dia nandroso izy nandeha sambo, nody izy nandeha trondro, dia tonga Soamatsara tany Ninive. Tao anatin'ny kibony hazan-drano tao izy no bebaka dia tonga tany. Inona moa ny afatra ao anatin'ilay izy? Misy chemin anankiroa. Tamin'ny herintsika niresaka ilay hoe fomba fijerin'olombelona sy fomba fisainan'olombelona, fomba fijerin'Andriamanitra sy fomba fisainan'Andriamanitra. Dia androantsika hiresaka hoe ny lalan'olombelona sy ny lalan'Andriamanitra. Ny lalan'olombelona sy ny lalan'Andriamanitra. Ny lalan'Andriamanitra raha lasena bavy amin'ny maha-Andriamanitra azy dia lalana izay tsy mifanaraka amin'izay eritreretantsika anazy. Lalana izay tsy araky ny fomba fijerintsika azy, ny foronany, tsy araky ny fomba fisainantsika azy. Hoe raha olombelona zao dia tonga izy dia manana sarisary hoe ny fiainana mahafinaritra, ny lalana mahafinaritra, ny lalana mety, dia misy sarisary omeny avy eo hoe voateraka dia manaraka parcours ohatran' zao dia manaraka parcours ohatran' zao dia mahomby tsara fianarana, dia manambady rehefa tonga taona tahaka izao, dia eto no vanim-potoana tsara hiterahana, dia eto no karazana tahaka izao ny karazana carrière na asa mety sy mahomby. Ohatran'izao no karazana quartier na karazana firenena na karazana toerana izay mety taka ilay fomba fijerin'ny Lota amin'izay ilay resaka ny adiny mpiandrombon'ny Lota sy ny mpiandrombon'ny Abrahama. Andaontsika hisaraka ozy izy Abrahama, raha ianao any atsimo zaho any avatra, ianao any andrefana zaho any atsinanana, fa zao alefaso ianao no manana safidy zay tianao safidiana. Dia ilota nanaraka ilay standard, ilota nanaraka ilay fenitra olombelona, ilota nanaraka ilay lalan'olombelona izay heveran'olombelona fa lalana mitondra amin'ny fiadanana. Matsiaro ny tenin'Andriamanitra milaza ny bokiny oabolana angamana izay na Salamo hoe misy lalana izay heverin'ny olona iza mahay izay verset izay ho mahitsy. Ahoana? Kanjo izy lalana mitondra ny fahaverezana, satria fisainan-dra olombelona dia zao fanambarany sotra masiny ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana. Fa ny fihevitry ny fanahy dia fiainana sy fiadanana. Amen. Ny fihevitry ny nofo, ny fihevitry Lota, ny fihevitry Jona dia fahafatesana. Fahafatesana. Io olombelona io na inona zavatra ketrehany sain'olombelona sy intelligence n'olombelona io. Raha vao tsy mifamatotra amin'ny fihevitra, raha ihany ny fihevitra fiainana dia nen'Andriamanitra. Amen. Ny akoatran'izay fahafatesana daholo, fahafatesana. Hozy izy fomba fitenin'ny vazaha hoe tous les chemins mènent à Rome, fa un seul chemin mène à la vie. Ny lalana rehetra afaka mitondra ny Rome, satria boribory ny tany zay alehanao rehetra tsy maintsy tonga tafaverina eo foana ianao, tsy maintsy tonga ao amin'io foana ianao. Na iodika avy ianao, na iodika avana, ny anavaratra ianao, na iakandrefana, tsy maintsy tonga eo amin'ilay toerana iny foana ianao. Fa ny lalan'ny fiainana, ny lalan'ny fiadanana, ny lalan'ny fitsaharana dia Jesosy Kristy irery ihany. Ary ny lalan'Andriamanitra irery ihany no mitondra an'izany. Ny zavatra izay iainan'olombelona sy ny prinsipa ny lalan'olombelona eto amin'ity zao tontolo zao ity dia misy an'izay ketrika izay daholo. Fa nahoana ketrehany olombelona io, isika fotsiny manana fomba fijery hoe mety be ny fiainan-drano, mahomby ny fiainan-drano, tena ny réussir izy mivady. Fa milazanao ao ambadiky ny kolisy ao izay tsy hitanao, fa samy réussir reo roa reo. Fa misy ady ao misy vehivavy ao tsy manaiky ny fitondran-dra lehilahy, misy lehilahy ihany koa fa mivoto fony.
samy manambola dia samy manao zay tiany atao. dia le izy manao zay tiany atao fotsiny ny hitanao dia hoe tena milamo, tena tsara. Ny anay ity mbola fampitady amin'ny 5 000 sy ny 10 000. Ny anay zao apiditra mpianatra. Tena ohatran'izao, tena ohatran'izao, tena ohatran'izao. Misy sary aseho an'izao tontolo zao, to mety, to mahafinaritra, to mahomby, to tafavoaka. Ianao mangataka manatsofoka dossier, ela be tsy mety mivaly, ny azo manatsofoka vetivety dia mivaly. Tosika tamin'ny heriny hoe gamba misy esprit de blocage. Gamba misy sakana, gamba misy tsatoka, gamba misy an'izao, gamba manao an'izao, gamba ohatran'izao, gamba mila délivrance, gamba zao. Ny zanak'Andriamanitra dia mianatra ao amin'Andriamanitra. Ary mianatra fijerin'Andriamanitra ary mandeha amin'ny lalan'Andriamanitra. I Abrahama tsy natahotra mihitsy eo anatrehan'ny Lota misy ny tsara indrindra. Ny safidy Lota, fa tsy ny teny Abrahama, seko safetsifetsy. Za manana tena hoe semba singe sandre tokony mba nandefitra sia le amaolombelona zany tsy maintsy mba misy le fahalalam-pomba azose. Fa se zao raha mba nalala fomba dia ary amin'ilay krihitrala ary amoron'ny Jordana tariny tokony tondrose dia za efa antitra, za efa 100 taona se voadimapolo mihoatra kely fotsiny sy nye mbola afaka miary tsara se tsy mba fa Abrahama tena tsisy olana mihitsy io ny tany io atao zay tianao. Hozy Lota nena le eto amoron'ny Jordana le maka tsara ery, sambatra ery ny ondry, sambatra ery ny osy, sambatra ery ny biby fiompy rehetra raha mahazo ny ok ndrano tsisy olana. I Abrahama ary amin'ny tany vato ary izy no misafidy satria maninona an'le lalan'Andriamanitra, an'le chemin de Dieu. Le lalan'Andriamanitra lalana tsy apozina, tsy eritreretina, lalana ratsy. Za tena milazanao mihitsy ny ferahana amin'Andriamanitra raha jerena amin'ny maso indre mandeha fotsiny. Ratsy io. Ratsy io. Iaraka amin'ny Jesosy ianao, lay Jesosy izay ho arahanao, rehefa mba resaka taminy ianao, zanak'olona tsy manana dia zay andriny lohany ary. Mba référence le olona arahana nge mba référence azonao, mba référence le nefa le olona arahanao tsy manana zay andriny lohany. Le grand patron, le grand maître tsy manana dia zay andriny lohany. Ahoana moa ny eritreretanao ianao mpanaraka hoe mba mety ohatra ny ahoana zany ny fiainanao. Le olona zay arahanao tsy mivaky loha amin'izay atoriany akory. Le olona zay arahanao tsy mivaky loha amin'izay hohaniny akory. Nisy fotoana ary izy maniraka mpianatra dana vita hanina, nety mpianatra ny hanina za voky osy. Ohatr' zany ny fomba fiainana miaraka aminy. Fa ao anatin'io lalan'Andriamanitra no misy ny fiadanana ary no misy ny fitsarana. Misy zavatra andalovan'ny fiainantsika be dia be mihitsy raha lasaina-bavy. Za mamaky an'io Baiboly io dia ina zavatra hita. Ina zavatra hitanao anatin'io. Vadika amin'izay tsika tsy testamenta taloha itsy satria evi-panahy fotsiny sy tomintsika amin'ilay testamenta taloha. Fa rehefa vadika tsika any amin'ny testamenta vaovao, ina zavatra hitantsika ao anatin'ny ferahana amin'ny Jesosy. Tsy mitovy amin'ilay sary Jesosy izay avoakan'ny olona ankehitriny mihitsy. Raha manompo an' Jesosy ianao dia tahina. Raha manompo an' Jesosy ianao mivaha ny olanao. Raha manompo an' Jesosy ianao mitsangana amin'ny fiainanao. Raha manompo an' Jesosy ianao avahany manompo azy sy ny tsy manompo azy. Raha manompo an' Jesosy ianao zao. Fa rehefa vakianao ny Baiboly manomboka ny tantara moa zany any anatin'ny Matthieu ka hatrany amin'ny asan'ny apôstôly, rehefa jerenao ny tantara, tsy izany velivela fanompoana an' Jesosy. Fa fanompoana an' Jesosy tena le lazainy mihitsy hoe ho alan'ny firenena rehetra, ho alan'ny olona rehetra ianao no ny anarako. Ny fanompoana an' Jesosy tena misy zavatra be dia be izay tsy ampopoizinao. Misy zavatra be dia be izay tsy eritreretinao. Misy zavatra be dia be izay ahitanao hoe raha par rapport amin'izao tontolo izao ianao maty antoka. Misy zavatra tsy azonao atao nefa ataon'izao tontolo izao. Ataon'izao tontolo izao. Izao tontolo izao manao kolikoly dia mahazo vola. Fa ianao zanak'Andriamanitra dia tsy maintsy mijoro ianao vavolombelon'i Kristy. Fa tiantoka ny anaran'izany. Ary tsy voatery mihitsy Andriamanitra hanavaka anao hoe satria ianao nijoro tsy nanao kolikoly dia omeko an'izao. Tsy voatery. Josefa tena nijoro mihitsy hoe
jerenao mihitsy le chemin de Dieu Andriamanitra manambara aminy ary manome vision azy fa iankoka eo anatrehanao ny rahalanao iankoka eo anatrehanao ny rahalanao fa le lalana lay chemin atongavana amin'ilay planin'Andriamanitra lay chemin de Dieu lay lalan'Andriamanitra tena nisy fiampangana enjana be mihitsy na tsipy ny rahalahany izy ny rahalahany zao no manipy azy ao anatin'ny lavaka fatsakana mba tsy maty tao ary navoaka ny rahalahy namidy no andevondray neverin'ny Josefa fa zay ny ratsy indrindra mba mety efa après la pluie le beau temps zay Andriamanitra mbola misy ratsy noho ny la pluie fa calme fotsiny rahalahy lalefany any amin'ny prison ndray inona ny antony le nandefasana any amin'ny prison nanao ny sitrapon'Andriamanitra fa raha nandady Josefa tsy hanao ny sitrapon'Andriamanitra inona moa le mandady tsy hanao ny sitrapon'Andriamanitra manomboka amin'izay mandeha amin'ilay lalan'olombelona manomboka amin'izay miketrika amin'ilay fiketrehan'olombelona afaka nanao tsara mihitsy izy analizy hoe ity vady amin'ny Potifara raha miaraka amin'ity mety ho avy zany rahalahy ndray andro any zay possible indrindra mety raha maty Potifara za zany tompony reto zavatra rehetra dia ho avy an'izay izy raika am'ro grand maître le koa karanga marina afaka nanao an'izany izy fa tena any anatin'ny fony Josefa any mihitsy ny tena hoe ity ny lalan'Andriamanitra na dia mafy ary ty na dia sarotra ary ty ity ny lalana tokony ho izy za tena mino amin'ny foko rehetrarehetra mihitsy fa amin'ny fotoana isika mandeha marina amin'ny lalan'Andriamanitra lalan'Andriamanitra mety misy tsifosiny ny lalan'Andriamanitra mety misy fanenjehana lalan'Andriamanitra mety misy aretina ary lalan'Andriamanitra mety misy zavatra maro isan-karazany fa lalan'Andriamanitra misy fiadanana ary lalan'Andriamanitra misy fitsarana lalan'Andriamanitra misy fifaliana azonao ve zany zay zany afantaranao an'ilay izy fa raha vao fisainantsika mitovy amin'izao tontolo izao dia mitady foana lalana mitovy amin'izao tontolo izao mitady foana n'ilay lalam-pahombiazan'izao tontolo izao mitady foana hiala ao anatin'ny toe-javatra anankiray izay inconfortable tsy mety dia tratra fampianarana maro isan-karazany ihany koa moa ao anatin'izy dia maheno an'izy tena tsy hafa amin'Andriamanitra ity fa ny lalan'Andriamanitra ny ahalalana azy dia izay misy fiadanana ny anatao foana za tena mino mihitsy fa tsy taitra mihitsy Abrahama mijery an'le fananana be an'ny Sodoma sy Gomora reo izy ireo sy dia maninona raha mihinana an'ireo ny omby raha eto ny ambolena raha eto izao mitombo be fananana fozy Abrahama mijery dia maninona tany amin'izay nalehan'ny tany izy nitoy an'io tantara io tratra ny mosary za zany androany dia hizara aminao mihitsy hoe ferana amin'ity Jesosy ity tsy évident zany mihitsy miaraka amin'ny Jesosy eneny apôstôly Petere olona tsy nahita figadranatra zeny ainany fa noho niaraka tamin'ny Mesy Jesosy samborin'olona ohatry ny rempanao ratsy ireny nefa inona natao nanao ny sitrapon'Andriamanitra nanao ny fanirahan'Andriamanitra za te ilaza aminao hoe na mety mavesatra ary mety sarotra ny lalana iainanao ankehitriny raha fantatrao fa io ny lalan'Andriamanitra raha iso fiadanana fa io ny mety io ny mety nanda opportunité be dia be ianao iadiva ny vadinao ianao rehefa avy eo mahatsiaro an'ilay ranabavy anankiray zay resaka tamiko hoe za ozy niala tamin'ny asako satria na ny antony nandretory teny izy dia fampiresahana toriteny nataoko zany le izy hoe nareo vehivavy ny tena plasy mety aminareo dia eo anivon'ny ankonanareo raha iasinareo dia asa izay mamelanja ny ankonana fa tsy hoe miainga maraina dia tsy hita mandra-parivo ny andro tonga ny hariva dia matory fotsiny fareraka avy ny asa dia ilay ankonana tsy zarizary dia nanapa-kevitra le ranabavy idémissionna ho za resaka tamin'ny tsy izany teny midémissionnevo zany ozy izy tena tsy hainao no ny teny fa za mihitsy ny henoko any natao foko hoe zao ny vanim-potoana oke aroa zay zany dia ny démissionne izy nefa izy ny asako tena be karama be mihitsy
nomboka teo amin'izay dia miady izy mivady zany hoe ianao le karaha mavada zany mavelona fa le vada zany te anao zay tiany atao dia karaha mandramatoa no amelomana ny ankonany zay niketrika ramose zany dia imemenoma niny anao miala amin'io dia zay resako tamin'ny tadidinao aloha le fotoana nanaovanao décision tena avy amin'ny tompo ve ny décision io sa fihetsepona tena avy amin'ny tompo izy ozy aho resaka tamin'ny mila matoky amin'izay tsika ao anatin'izao io amin'izay le zavatra safidy ny lalan'Andriamanitra fa misy prix-payena ao anatin'le izy za tena te hilaza amintsika mihitsy aloha fa ny lalan'Andriamanitra tsy mety amin'ny nofo tsy mety io jerena tsara zavatra payeny Jona tao anatin'le tantara fanitry tena hoe le ampopony Jona mihitsy hoe za zany andeha hitory amin'reto olona halako ireto halan'ny Jona ingepony Ninive mino mihitsy afa sady mitory teny izy miteny Andriamanitra reto angena anao tsinitsinina ny tempolinao hoe le mpanjaka io ange ny anankiray niteny hoe ny anankiray nitondra ny kapoaka tao anatin'ny lapany dia ny anankiray naniraka olona hoe mandehana lay vonin-kapoaka izay nobabonin'ny raiko tany Israely fa isotroko dovay zany ve Andriamanitra dia tsy mba ataontsika vengeance ve zany zavatra zany avelantsika andeha fotsiny mihitsy nefa misy opportunité tsara mihitsy amelezana azy zany ny ampopo ao anatin'ny Jona fa le sitrapon'Andriamanitra tena le ampoponao ry Jona tsisy rarahiko azy le makarary fonao tsisy rarahiko azy fa za manana planina raha mandeha amin'ny planina io ianao fiadanana rehefa tsy mandeha amin'ny planina io ianao any akibon'ny trondro fa rehefa ny akibon'ny trondro ianao tsy maintsy mandeha amin'le planina ihany io zany systèmen'Andriamanitra nen'Andriamanitra zany ity le lalana toy izy ianao zaho aty dia ahodiny ohatr'izao ianao rehefa izay ny teanao zavatra milaza anao ty lalana dia anao mivily aty dia ozy mandeha indray ty le lalana zegny tantaran'io zanak'Israely izy rehetra fotsiny ripaka latsaka teny an-dalana nahita faisany sy sisa rehetra fa tsy maintsy tonga tao ihany za sy ianao manana tombontsoa mandre mahafantatra izay ao am-pon'Andriamanitra mety le fiainana zay iainanao ankehitriny tena fiainana misy ady tena fiainana misy problema misy olona nony amin'ny fisafidianany anompo an' Jesosy tonga dia laviny ray aman-dreny nitsotro zao izy dia manomboka te hitady amin'izay le saina tranquillité osika tamin'ny fotoan'androny misy ny paix dia misy ny tranquillité ny paix dia avy amin'Andriamanitra ny tranquillité dia avy amin'izao tontolo zao ny tranquillité le tedaviny nofo ahoana ny havanako amin'ny olona rehetra dia lasa amin'izay ny nofo mitady marimaritra iraisana fisainany nofo zay fa ny fiadanany dia tsy misy toerana misy azy afa-tsy ao amin'ny lalan'Andriamanitra irery mety ataony olona pression mihitsy ianao ataovy zao aza mipetrapetraka ianao mahatsapa ny anaty fonao fa tokony andefitra ianao ao anatin'ny adinao fa misy olona amin'izay mamesy sainanao fa nareo ve donto fa le izy ve fanga fahotana no manao an'izao fanga fahotana le tsy manaiky fa tsy maintsy oatra zay moa zany ny fiarahana amin'ity fivavahanareo ty tsy maintsy oatra zay za ty ampaheriny tsirairay avy mihitsy amin'ity androandroany ity fa fiarahana amin'ny Kristy ny fiadanan' Jesosy tsy ao anatin'ilay zavatra zay heverinao fa mety be raha ao anatina lalana ianao ankehitriny misy fizahan-toetra ozy izy sotra masony marita fa rehefa maritra ianao ao ny fiadanana tsy mila mihetsika eo zany mandeha fotsiny ao ihany tsy mila mihetsika eo Andriamanitra tsy voatery manova toe-javatra mety manova izy mety tsy manova mety sitrana ny aretina mety sitrana ny aretina fa ny fomba fiatrehana n'le aretina ohatry ny ahoana
ohatry ny ahoana. Mety misokatra ny vola, mety tsy misokatra, fa le fomba fiatrehana an'ilay vola tsy mety misokatra, ohatry ny ahoana. Manaiky amin'ny fo, sa manaiky tsy fidiny. Le manaiky tsy fidiny iny le sady mitady lalana ihany. Tena tsy mora mihitsy ny fakapana rehetrarehetra, ny ady sarotra rehetra izay mipetraka eo anoloantsika. Ny fiainana izay iainantsika tsy mora, fa ao anatin'ilay fiainana, ao anatin'ilay lalana, za zanak'Andriamanitra, ianao zanak'Andriamanitra, dao hisafidy ny lalan'Andriamanitra, dao hisafidy ny aharitra, dao hisafidy an'izany. Misy anabavy ihany koa ny Tsirabe any, manana zao moa ririnina, ary mino fa tsy vitsy manana an'izay olana zay, malagasy sy ny famadiana. Fa rehefa mijoro ianao anatin'ilay izy, fa avy amin'izay ny fianakaviana, ny vady, ny rafozana, tout le monde contre anao. Dia amin'izay ianao no mitady hoe tranquillité sa paix. Tranquillité, ok. Fa avazange tompontsinana le vary be menake. Ako tsy dia tia an'iny tavikena be iny fa. Za koa tsy avelako fotsiny zareo teatehaka rehefa voaka le razana dia samy tahina Andriamanitra razana, meko lamosina rehefa any a Jesosy. Rehefa any aty meko lamosina. Misy lalana velariny eo anatrehantsika. Rehefa fantatro ny sitrapon'Andriamanitra, dia nomena fanamasina ianao, ahafahanao mijoro, dia ahafahanao miteny hoe tena mialatsiny fa tsy afaka, tena mifona fa tsy afaka, tsy afaka miditra amin'izany. Zao ny lalan'Andriamanitra. Dia eo ianao mety ho ianao reriny eo. Josefa nge izy reriny teo hoe, tena miady rery, tena hoe tsisy tena fanahin'Andriamanitra ihany koa tsy nasiana témoin mihitsy le zavatra. Hoe tsisy an'izany, tratra zany Josefa dia ozy izy vadin'ny Potifara hoe le andevolanao iny nisavika izy. Tena saika tratrany ako mariny. Tena zazo ohatran'izao sambla vavikely tena. Nefa tsy zay mihitsy le tantara. Fa le tantara lameno tsiny rehefa avy. Fa mila mananantoko ianao velona tao anatiko Kristy. Rehefa velona tao anatiko Kristy dia andeha amin'ity lalana ity. Na dia misy fahoriana ary ao ny misy aho. Na dia misy fijaliana ary ao ny misy aho. Na dia misy fandavana ary ao, na dia misy tombontsobedabe ary tsy ho azoko. Satria za mijoro amin'ny tokony ho izy. Dia le profit ato, lay tombotsoa ato, lay fisondrota-karama, lay fisondrota-toerana, lasa omena an'ilay olona izay mifanara-tsaina amin'ny lehibe. Tsy hitany lehibe koa izay anaovana anao, roany ianao tsy hitany motif. Tsy roany ianao ilana vaniny foana isan'andro isaka mihetsika. Inona ny antony ilana anao vaniny? Satria ianao mijoro araka ny sitrapon'Andriamanitra. Satria ianao tsy manaraka ny fanaon'ny olona. Satria ianao tsy manao araka izay itiavan'ny olona. Ao anatin'izany zavatra izany dia mila maharitra isika. Amen. Satria io ny lalan'Andriamanitra. Misy fotoana ny lalan'Andriamanitra mampihety atsika. Hozy ateo hoe manombo. Hozy ateo hoe lay ampopotsika mihitsy ao anatin'le izy. Tena voahitsakitsaka mihitsy ny ampopony Jona ao anatin'le izy. Tena le tsy tiany Jona mihitsy. Fa fantatry Jona fa io ny lalan'Andriamanitra. Rehefa manaiky Jona dia misy fiadanana ao ampony. Rehefa tsy manaiky Jona dia milomano a contre courant. Courant misintona manoatra zao, ianao milomano manohatra an'le izy. Reraka be fotsiny ianao nefa tsy mandroso akory. Fa Andriamanitra mandefa dia isika manaraka ty lalan'Andriamanitra mandeha amin'izay andrahany. Zao sitrapon'Andriamanitra mandeha amin'izay andrahany. Za mivavaka, za manompo nefa tena mbola tsy mety afaka ity zavatra ity. Maharitra ao anatin'ny fanompona, maharitra ao anatin'ny vavaka.
fa satria io sitrapon'Andriamanitra. Le izy mila azo antoka tsara mihitsy dia heninao ny alalanao hoe tena avy amin'Andriamanitra marina ny toe-javatra ray, heninao amin'izay ny fiadanana ao anatin'ny fonao. Heninao amin'izay hoe ao anatin'ny zava-tsarotra omaly fampizara kely tamin'ny ankizy hoe ny signature ny fanamasina, ny sonia ny fanamasina. Ny fanamasina, ny olona rehetrarehetra samy faly rehefa mety io fiainana io. Ny olona rehetra samy faly rehefa afaka amin'ny aretina, ny olona rehetra samy faly rehefa mahazo vola, ny olona rehetra samy faly rehefa mipoaka amin'ny biziny. Fa signature fanamasina, izy mitondra fifaliana ao anatin'ny ady sarotra. Miady mafy ianao, fa maheno fifaliana. Tsy mbola sitrana ny aretinao, fa maheno fifaliana. Toerin'ny olona ianao, lavin'ny olona ianao, tsy mahazo tombontsoa ianao, fa gaga ianao, avaiza zany fifaliako zany, fa fanamasina zany, zay signature fanamasina. Ny afatra antsika zany amin'ity androandroany ity, sy lalana andehanantsika ao. Misy lalana be dia be tsy izy, dia misy lalana ray ihany izy. Jesosy Kristy io lalana io, ary io lalana io, ilay lalany fiadanana, ilay lalan'Andriamanitra. Rehefa tafiditra ao anatin'io tsika, dia mijanona ao anatin'izay. Asa mandeha amin'ny ankavia, asa mandeha amin'ny ankavanana, mareta ao anatin'io lalana io. Fa ny an'Andriamanitra ny lalana ny sarotra, fa ny destination fiainana. Ny an'izao tontolo izao lalana mora, fa ny destination fahafatesana. Araka ilay teneniko anao, jerenao ny fiainan'olona amin'ny fomba fijery ivelany fotsiny. Tena mety ny fiainany, tena tsara, tena mandeha izay rehetra atao. Fa ao ambadika io, ao amin'ny kolisy, tsisy mandeha amin'izay loniny zany. Ianao mahita artista tena hoe, tena tsara zany fiainana zany. Mikoka eo anatrehanao zao tontolo zao, mihirahira vao mahita anao fotsiny ny olona vehivavy. Hysterika. Ry Michael Jackson tamin'ny fotoan'andro no an'izay génération aminay, mbola tsy mihira akory. Vehivavy zato ny torana. Ny tsy azoko amin'ilay izy zany dia zao hoe ianao andeha hijery spectacle ny alehanao nefa ianao torana avy eo. Ohatrany hoe ndaoka hiaraka mba miara-torana tsy. Zay ny alehany. Fa reny olona ireny, jerenao amin'izay ao ambadiky ny tantaran'ireny olona ireny. Fampitehana, faharavana, fahafatesana. Olona manao sakrifisy ho an'ny karierany, rahavany fiainana. Tsy mandeha amin'izay loana. Zay ny teneniko anao hoe jeren'ny maso ivelany izy, ary zay mihitsy ny amin'ny tany satana antsika mandrakariva. Zany nefa na amin'ny tany satana ny razambe antsika, dia tsy iza fa i Adama sy Eva. Nomena azy ny voankazo rehetra tao anatin'ny fa ilay anankiray matsiritra, matehinana, mampahendry, inona seho azy. Dia resy lahatra, ny vavy aloha. Ny anankiray koa tena tonga dia commercial, communicateur enjana be, nidokafany tao ilay izy. Tena tonga dia aina mihitsy. Raha asiana publicité tamin'izany fotoanandro zany, tena vao mijery mihitsy ny tonga dia babo. Zany ny zavatra fitaka eto amin'izao tontolo izao. Za te hampahery androany hoe mety sarotra ny lalana iainanao amin'izao. Fa raha ao anatin'io lalana io, henon'ny fanahinao hoe ao Jesosy. Io ny lalana tsara indrindra. Io ny lalana tsara indrindra. Aza vela sainao hamitaka anao fa io ny lalana tsara indrindra. Zary te hizara amintsika androany hoe ndao tsika hivavaka dia hiteny amin'ny tompo hoe tompo, le androany ity ny lalana tsara indrindra ny fiainako. Le androany tena mety hoe vonaheno vao ratsy mihitsy ary ianao. Tena mety hoe vao misy zavatra tena antranga mihitsy ao anatin'ny fiainanao. Fa rehefa ao amin'ny Kristy ianao, io ny lalana tsara indrindra, ny fiarahana aminy, ity lalana iarahako mizotra aminao ity ny tsara indrindra. Za tsy hitady Sodoma sy Gomora. Nety Sodoma sy Gomora tamin'ny voalohany, ary lasa lolon'ny tanàna mihitsy Lota, tsy voasoratra amin'ny Baiboly zany. Fa ny fomba fanao tamin'izany fotoana zany dia zao, ny lolon'ny tanàna dia atao eo amin'ny vavahadin'ny tanàna. Zany hoe vao misy vahiny tonga dia lolona mahita anazy. Dia Lota nefa mipetraka teo amin'ny vavahadin'ny tanàna. Inona ny zavatra antranga zany tao anatin'ilay izy? Nahazo tombotsoa be dia be Lota. Fa mipeheny Lota amin'izay, zay ilay teneniko anao hoe ohatrany tsara. Jery an'ilay tany tsara, tany lemaka,
tany mafinaritra amoron-drano hozy izy sotra masina laza mihitsy ny ary tahaka ny sany Jehova tahaka ny tany Egipta matehonina mafinaritra fa ao misy fahafatesana lay any Jehova kosa ratsy tare tsy matehonina akory ary za soera fa raha projet tena tamin'ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egipta satria tany amin'ny tany Egipta zareo alefa projecteur video rakizy hoetiko anareo itiny tanonina anareo ngambozy rehetra kotsalo ihany aty ihany zay tsy andeha any ianao rery satria le zavatra proposen'Andriamanitra ty fiainana miaraka amin'ny Kristy tsy fiainana mafinaritra ivelany amen fa fiainana misy fiainana miaina ianao fiainana misy fifalinana anaty fonao fifaliana tsy famatotra tsony amin'izay anananao sy tsy anananao tsy famatotra itsony an'izay mety hoetahanao misy fotoana ianao mety mandalo zavatra sarotra ny fiainana miaraka amin'ny Kristy iny raha lasana bavy tao amin'ny asan'ny apôstôly fa mifefaran'le tantara inge voatora-bato Stefane tsy mampitahotra anao zany mifefaran'le tantara iny tapahan-doha Jakobe tsy mampitahotra anao zany fa za te hizara aminao anatin'le izy hoe le zavatra heverina to ratsy tahaka izany le zavatra heverina fa to tsy mamely tahaka izany ozy Paoly resaka mihitsy any Filipiana 3 hoe sa ozy izy raha eo amin'ny nofo dia manana ny mahazao aho za tena Israelita pur sang za avy amin'ny taranaka Benjamin za mpianatra Gamaliel za voaomana tahaka izao za tahaka izao za manana diplôma ohatran'izao fa za heveriko tombony tena ataoko fatiantoka hoarako amin'ny alehibe ny fahatsarany Kristy inona ny fahatsarany Kristy fanenjehany loza sabatra voageja manodidina saika nahita loza foana isaky mihetsika intelo vaky sambo fa ao anatin'izany misy fiadanana sa zany te hifampizara androany tsy ny fitsoahana ao amin'ny situation io ny fiadanana imagination anao zany fa ny ao amin'ny Kristy ny fahaizana miaraka aminy ny fanekena azy amin'ny zavatra rehetra mba ho loha Kristy Jesosy ny loha dia miresaka amin'ny mihitsy nisaka misy toe-javatra Jesosy sarotra be ty ivoaka tsika sa tsy ivoaka sao enao ny loha raha eto ozy ianao janony etitsika manandramanga vavaka ohatrany marary ianao dia zay resahanao amin'ny tompo tsy miady be amin'ny aretina tsony tsy ekeko raha tsy sitrany ty zany zavatra zany le izy Andriamanitra maniraka fotsiny metra tanana marary izy dia ho sitrany reny toka dia ataovy le izy Jesosy za mino anao vavaka androany mino ny fanasitrananao misaotra Jesosy après 2 jours 3 jours tsy sitrany ianao manomboka miova amin'izay vavaka ao sao enao ny loha amin'ny zavatra rehetra raha marary sitraponao etitsika zany fa ikeko ianao ho loha teninao amin'izay ny natao fonao manomboka misy zavatra any manomboka misy fiadanana any dia gaga ny olona hoe ary ohatrany tsy pozin'olona marary inge pozinareo zany natra vadinao an-trano raha sao dia mba be sinema indray fa tsy marary zany kory satria fiadanana fa fanahy masina azonao ve le lalan'Andriamanitra azonao le fanekena azy amin'ny zavatra rehetra ao anatin'ny fanekena no misy fiadanana ao anatin'ny fandavana kosa no misy fikorontanana rehefa manday ianao mety ohatramin'ny mety io fa tsy hainao fiadanana tsy hainao ny fiany mihinana ny sakafo matsiro indrindra ianao fa tsy hainao zay tsirony satria ianao tsy ao amin'ny lalan'Andriamanitra azonao le izy averiko eto reny olona malaza reny mihinana zay tiany reny fa tsy maheno tsirony zany avoalohany fotsiny izy ny taitaitra be hoe ay oatra zao zany reny nge coup de pub daholo fotsiny oatra zao zany ina mana anaran'ity izy ina ty atodi-trondro ty caviar oatra zao zany caviar tsy haiko ny ray baolina na 20 millions vidiny na ohatriny dia voalohany fotsiny izy tena oatra rehefa mandeha ny andro sy fotoana tsy hitany tsony zay tsiro le mpijery manodidina sisa fa fiainana amin'ny Kristy ohatrany tsy hita loatra hoe ahoana fa misy fiadanana sy fitsarana amen tsy haiko sy andalovanao ankehitriny fanjaranao no mijery hoe ao amin'ilay lalam-piadanana ve
sao am'la safidy a ohatra mahazo tombontsoa ivelany, ohatra mety, ohatra ny hoe tena tsara, fa tsy henoko ilay izy dia mivadika fotsiny ianao. Sotra masina amin'ilay mibeba fotsiny, verenao amin'ny lalana. Saingy atao hoe mibebaka e, miverinao amin'ny lalana, bebaka, verinao amin'ny lalana. Atsika hivavaka ankehitriny dia mino fa mitondra zavatra ho anao izay. Mampahery anao indray izay ao anatin'ny fanomponan'Andriamanitra. Homantsika ilay hira hoe nasarotra aza ny lalana makany an-danitra any. Zaho hanompo foana ninona manoloana, tompo tsy-hemotra fanaraka anao. Vavaka isika aloha ao anatin'izany dia samy miresaka amin'ny tompo arak'izay namanginanao androany. Raha maniry ary vavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambanin'ny fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soa tompoko.